manolotra ny arahaba aho mba hampirarintsoanao izay miaraka anatin'izao fifanentanana ampitsarana ny herisetra izao indray izahay. Toe-javatra tena anisan'ny misy eny amin'ny fiarahamonina no ifampiresahantsika androany indray. Izany dia nampitondraina ny lohahevitra ary manao hoe herisetra amin'ny ankizy atsaharo. Ny herisetra amin'ny ankizy atsaharo. Tena mahakasika ny maha-olona raha ny herisetra amin'ny ankizy tokoa no ifampiresahana ary tena anisan'izay hoe tena mamohetra indrindra raha hoe ny ankizy tokoa no ampiarana herisetra satria ve hoe kely noho ny tena, satria ve hoe ambany fahefana noho ny tena na hoe kely hery noho ny tena dia araraotina na ampiarana herisetra andeha isika hiara entana, andeha hiara ezaka ampitsahatra ny herisetra izay atao amin'ny ankizy indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ao amin'ny soratra masina moa ao amin'ny Matio 7:10 dia tena mampitandrina mihitsy Jesosy Kristy. Matio 7:10 dia izao no lazainy izany teny izany hoe fanazovo no anafotoana ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Fampitandremana tena entitra no nataon'i Kristy ao amin'izany andinin-tsoratra masina izany. Raha averintsika tsara ilay izy dia hoy izy hoe fanazovo no anafotoana na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Izany hoe raha manao tsinitsinina an'ireny kely ireny izany dia tena hoe mendrika aletika lavitra ka izany vato fiksoam-bary izany vato antony eo amin'ny vozona dia alefa milentika any anaty ranomasina tena ho tonga lalina. Tena tenena dia hoe tena tsy mety izany mamohetra eo amin'ny fiarahamonina ka tokony ampitsaharina ny amin'ny hoe herisetra atao amin'ny ankizy. Voalohany mety hoe isika lehibe ny mampiatra herisetra amin'ny madinika arak'izay hoe satria ve hoe izay ny firoanantsika kely noho isika ny ankizy dia ampiarantsika herisetra. Mety mieritreritra isika hoe tsy fananiana ilay izy fa andeha anefa hitandrina fa arak'izay efa efanentanantsika foana mba tsy hanao kely tsy mba mamindro isika fa rehefa mametraka ratra izany, rehefa manohatoana ny fandrosoan'ny maha-olona azy izany dia herisetra ka tokony atsahatra, tokony tsy atao intsony fa aok'izay. Mety hoe diso tsika indraindray fa ny kely ihany ny antsika no asaintsika mibaby ny vokany. Mety hoe misy mahatezitra antsika ao an-tokantrano dia ny kely no anaparantsika an'izany fahatezerana izany. Ny ankizy no ataontsika tsinitsinina ka vazavazaina sy tenenana an'izao rehetra izao ary ao an-tokantrano ao na any an-tsekoly na eny mety ho tonga hatrany am-piangonana azy indraindray mety ho amin'izay sehatra hafa iarahana amin'ny ankizy ihany koa, mety ho any amin'ny fivoriana ireny fikambanana ankizy na tanora skotina ny toy izany ireny dia matetika no tsy voafehan'ny lehibe ny fihetseham-pony dia lasa mampiatra herisetra amin'ny ankizy ary ny tena zava-doza dia rehefa mahateniteny foana. Tokony hitandrina isika rehefa miaraka amin'ny ankizy. Ny ankizy manko marefo ary amin'ny maha-ankizy azy mbola tsopo, mbola ny fisainany azy mbola tsotra, tsy manana hevitra ambadika dia mora tohina ary mora maratra ny fon'ny ankizy. Ny ankizy dia mora manankin-doha ary mora miankim-po amin'izay lehibe miaraka aminy. Ray aman-dreny izany io na ireny hoe mpitarika any amin'ireny fikambanana ireny, any am-piangonana na ny mpampianatra azy kanefa raha ratraintsika dia sarotra ho an'ny ankizy ny arina ny amin'izay hoe rantram-po nataon'ny olona izay efa hanankiana ny fony izay. Izay tenenina izay hoe indraindray mahateniteny foana isika. Ireny teny tsy voahevitra ireny andeha ho tandremana. Rehefa sosotra dia indraindray mety hampiasa teny na anarana manambanimbany ny iantsoantsika ny ankizy. Manao zavatra izy dia toa mbola tsy tonga amin'izay tanjona tianao hanatrarana ny asaina ataony dia voatononao aminy hoe ianao koa vendrana dondrona kentrina sy izao teny rehetra manambany manabanty rehetra izao andeha tsy fatao amin'ny ankizy intsony izany. Ary mampitandrina antsika fa na ny mampiasa ny fanondrontsika manondrotondro toy izao manondro ny ankizy rehefa miresaka aminy ary dia herisetra izany satria toa manambana azy hoe ataovy ane na manambana aminy hoe ianao ho asiako raha tsy manao izay saiko ataonao ohatra izany fa andeha
Izay endrika herisetra rehetra ka mandratra ny foniny ankizy dia aok'izay. Ho ajantsika tsy ho atao intsony. Ny tokony ataontsika lehibe zoky na ray aman-dreny na izay napetraka ho amin'izany toerana hoe lehibe ka miandraikitra ny ankizy izany dia ny sy hiaro ny ankizy, tsy ho tratry ny fanararaotana, tsy hiara ny herisetra fa tsy isika indray sanatria no hampiatra an'izany. Adidintsika mihitsy ny miaro ny ankizy, tsy ho tratry n'izany hoe herisetra na fanararaotana izany, ary adidintsika ny mampahazo antoka azy ireo hoe misy izay azo ny anteherana, misy tokoa olona tena tia azy azo ny atokisana ka sasenao no andeha mba hifanentana ampitsahatra ny herisetra ary anao izay azo atao hatsapahan'ny ankizy an'izany hoe fiarovana sy fiahiana eo amin'ny fisitsika izany. Raha ao an-tokantrano ao ny ray aman-dreny mba hihevitra tsara ny amin'izany fifandraisana amin'ny zanaka izany. Indraindray ohatra raha maneno ny finday, ninona mety ho masahirana ny dada na masahirana ny neny, fa raha maneno ny finday dia avelany izany ary mihazakazaka izy mamonjy mandray an'io finday io. Fa raha toa ka ny zanaka nefa no mba miantso, ny sahirany dada na ineny fa miantsoantso ny zanaka fa indraindray tsy isy mpiaino fa ny ataon'ny ray aman-dreny ihany ny atao ary raha manantona ary ny zanaka dia vao ilika dia aloha ary fa izaho mbola sahirana. Dia indraindray koa ary ny zanaka raha mianjera dia izy indray mbola voavelo sy voadaroka hoe tsy mitandrina kanefa ny ray aman-dreny ny lehibe no napetraka hiasy hiaro azy variana tamin'ny zavatra hafa andeha heverintsika daholo izany rehetra izany. Tsy izay mety ho endrika hafa tahaka ny fikitakitana, ny mivazavaza, ny mikasitanana tsy ampiheverana, tsy azon'ilay ankizy akory hoe fa maninona izy ny bedy dia andao ho heverintsika daholo izany ka ny ataontsika dia hianatra ankasitraka, dia hianatra hiteny ampitiavana amin'ireny ankizy ireny. Raha misy zavatra mpanaovintsika lehibe ny ankizy ka tsy mbola tanterany arak'izay angatahantsika aminy izy dia tsy avy hatrany dia hibedibedy isika na hanabantombantony amin'ny hoe io ve dia tsy hay vendrana mihitsy sy ny sisa arak'ilay fanambarantsika hoe teny manambanimbany teo, fa kosa hiteny ampitiavana ankasitraka aloha an'ilay ezaka nataony dia hanoro azy ampitiavana rehefa avy eo hoe fa mbola tsy ampy kely fa izao ny fanaovana azy, na mbola nisy tsy nety kely tato fa izao atoroko anao. Amin'izay fotoan'izay dia sady ampirisika azy hivelatra sy hanao misimisy kokoa, fa raha tahiny ianao tonga dia nanabanty azy tsy hanao intsony izy ary ny herisetra koa anefa efa nipetraka naratra ny fony. Ka mampirisika antsika zoky sy ray aman-dreny andeha hatsahatra ny herisetra amin'ny ankizy, tsy hanararoatra ny ankizy ary hikatsaka ny fomba hiarovana azy ireny, indrindra indrindra amin'ireo mpanararoatra, ireny manao herisetra ara-nofo amin'ny ankizy ireny manararoatra ny ankizy tsy ampy-taona ireny. Faharoa dia mety ny ankizy samy ankizy koa no mifanararoatra. Andeha hanara-maso izany tsika lehibe ka hanampy ny ankizy mba tsy hiara ny herisetra ary hanampy ny ankizy ihany koa izany mba tsy hampiatra herisetra amin'ny ankizy namany. Adidintsika lehibe manko no manabe sy mananatra azy ireny. Andehany mba arahantsika ity tantara kely ity. Amfiry ary izao. Hay mbola ela vao miditra. Nzaka, mipetrapetraka. Fa inona raha izao? Matematika. Le lava tsy dangana be iny ve? Ao am-pianaranay ary mbola misy lava mahia kokoa noho iny. Izy izany? Tia tandriva ilay ohatra ny gisiny fa ilay lava tsy dangana be iny. Ary mampianatra ao aminareo koa nga ilay concombre lany vitsika. Iza koa izany? Oka aloha, iny kala raisiko aloha. Aiza? Iny miditra amin'ny vavahady iny se, iny ve tsy taseny? Hay ve ilay kapily iny? Ary inarinany iny koa, ilay mahia kely iny, ohatran'ny skelety, rehefa mihazakazaka iny dia mipilipily kely ohatran'ireny iny ireny. Iny ilay niteneniko teo e. Jereo ilay nitendany lava be. Ohatran'ny tendan-gisa. Way, tsy mety marina ilay izany ataontsika izany e. Maniratsira olona. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Sady manao herisetra koa. Tena herisetra mihitsy ilay nataontsika teo. Tsy mety. Anjarantsika lehibe, isika zoky, isika tompona andraikitra izay nanankinana ny ankizy no manabe sy mitaiza azy ireo ho marina, ho mahitsy ary
tsy tia hanararoatra na hanambanimbany, hampiatra herisetra amin'ny namany, ny fihetsika fanaovana tsinotsinona ny hafa dia mba hanabeazantsika azy ireo ny tsy hanaovana izany satria mety tsy ho fantany raha tsy ho atorontsika azy. Izao no lazain'ny soratra masina ihany koa amin'ny Jeremia 3:20 tapany faharoa. Jeremia 3:20 tapany faharoa dia manao hoe aiza ny ondry andian'izay nomenanao dia ny ondrinao tsara tarehy? Aiza ny ondry andian'izay nomenanao dia ondrinao tsara tarehy? Ho anontaniana izany isika amin'ny fotoana anankiray. Ondry tsara tarehy no nomenantsika dia ankizy tsopo, tso-piaina, tsy manana hevitra ambadika fa mora voatohina kosa, mora mananki-po. Aiza izy ireny? Mbola voatahiry ho tsara ve sa noratraina? Mbola voatahiry ho tsara ve sa nobeazina tsy hampiatra herisetra amin'ny namany? Anjarako sy anjaranao no mana be. Andeha entintsika ambavaka amin'ny fotoana rehetra ny ankizy mba ho voaharo, ary entintsika ambavaka amin'ny fotoana rehetra koa ny hanabeazantsika azy ireny mba isika tsy hampiatra herisetra ary hitarika azy tsy hampiatra an'izany koa. Ankehitriny aza mety misy ankizy ve hitanao hoe tena hiaran'ny herisetra, na ianao mihitsy no indraindray toa mampiatra herisetra amin'ny ankizy? Anao entina ambavaka dia Andriamanitra no hanampy antsika, ary izy raha teo koa moa no anankino ny zavatra rehetra hampitsarana ny herisetra amin'ny ankizy, fa raha ny herisetra amin'ny ankizy atsaharo aok'izay. Manasanao andeha isika hivavaka. Andriamanitra misaotra ny amin'ny hafahanay mifanentana hampitsahatra ny herisetra amin'ny ankizy. Mety misy ankizy manodidina anay, mety le akaiky anay indrindra mihitsy no hiaran'ny herisetra, ary mety izahay lehibe koa no mampiatra herisetra. Angatanay ianao ankehitriny hikasika ny fonay, hiaro ny ankizy ihany koa, ary andamina ny fiarahamonina misy anay mba hitsahatra re ny herisetra amin'ny ankizy, ary izay maratra am-po mba hositranonao izany, mba azo antoka ny ankizy tsirairay avy fa misy pity marina, misy ianteherana marina satria ianao no angatanay izany. Misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaran'i Kristy ny vavanay. Amen. Tsy mora tokoa ny miaraka amin'ny ankizy, indrindra manoloana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, fa ento amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izy anie hanampy anao dia manome fotoana anao ary ho amin'ny rahampisy toy izao indray velo.